Faly tafahoana aminao indray amin'izao fotoana izao ary miaraba anao amin'ny anarany Jesosy Tompo. Ny faniriko dia ny hanokafan'ny Tompo ny mason'ny fonao, afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe izay rehetra manao amiko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Dia izany ny sitrapon'Andriamanitra izany, tsy izay manao tompoko izy, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Ary amin'ity androany ity dia fotoana indray hanambarana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izay nomeny antsika. Fa namasina nazavanao, hanokatra ny maso ny fonao araka ny lazaiko teo, hanokatra ny maso ny sainao, hanala ny kirana sy voaly eo amin'ny masonao, halalanao ny fahamarinana, halalanao ny fahamarinana, halalanao ny tenin'Andriamanitra, hatonga anao ho mpanompo mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra, hatonga anao ilay zanaka Andriamanitra malala ny fahamarinana, afaka any amin'ny tsy fahalalana, afaka any amin'ny fandevozan'ny ota sy ny fanandevozan'ny nofo sy ny fanandevozan'ny olombelona ary vonona ho akarina rehefa ho avy ny Tompo. Satria izay ny anton'izao fotoana izao dia ny ampiomana antsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, araka ny lohatenin'ny fandaharana hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao, miomana iaona amin'Andriamanitra ao, fa ho avy ny Tompo eny amin'ny raholanitra, ho avy izy eny amin'ny raholanitra, fa moa ve isika vonona, moa ve izaho vonona, moa ve ianao vonona ny amin'izany fiverenan'i Jesosy izany. Fa izay vonona ihany no miara-hiakatra aminy eny amin'ny raholanitra, fa izay tsy vonona dia mbola ho taraiky eto. Andray tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany andininy faha 7 Petera voalohany toko faharoa azafady dia ny andininy faha 7. Petera voalohany toko faharoa andininy faha 7. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina zaraina amintsika androany. Iza moa aho rehefa nanaiky an'i Jesosy, iza moa isika tsirairay avy rehefa nandray an'i Jesosy, nandray ny famonjena. Voalaza ny tenin'Andriamanitra eto fa ianareo izy dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany. Rehefa nanaiky an'i Jesosy ny olona anankiray, ny bebaka, niala tamin'ny fahotany ary tsy niverina tamin'izany fahotany izany intsony, fa nanaiky ny fanapahan'i Jesosy ao anatiny, ary mitady ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, feno fitiavana an'Andriamanitra, feno etaeta hanao ny sitrapon'Andriamanitra, dia amin'iny izy ilay antsoina hoe tonga olom-baovao. Ny ran'i Jesosy nanasa azy, nanadio azy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary dia tonga zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Noho ny famonjena nataon'i Jesosy, noho ny finoanan'i Jesosy nitarika ao amin'ny fibebahana, ary natonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Any amin'ny Efesianina any ny tenin'Andriamanitra dia milaza ihany koa hoe isika tsirairay avy dia tsy vahiny intsony, fa isika dia zanak'Andriamanitra, mpiray lova, olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany, tsika tsirairay avy rehefa nanaiky an'i Jesosy. Dia eo izany zavatra tena tsara raisitsika, famarinana anankiray lehibe raisitsika izay milaza hoe zanak'Andriamanitra nateraka indray, dia fantaro fa ianao dia zanak'Andriamanitra. Ary rehefa zanak'Andriamanitra miresaka amin'ny dada, miresaka amin'ny rainy, dia tsy misy mpanelanelana intsony izany, tsy misy fangataham-potoana intsony izany, tsy misy andro natokana, voatokana hiresahana intsony izany, fa efa zanak'Andriamanitra dia mifandray, ohatrany hoe ray aman-dreny sy ny zanaka, ray sy ny zanaka dia mifandray, mifanerasera amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ary tsika tsirairay avy rehefa nanaiky an'i Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izay ihany fa hoy izy hoe ianareo dia fanjakam-pisorona. Ny mpisorona moa dia inona? Any amin'ny tenin'Andriamanitra, any amin'ny fanekena taloha dia voalaza fa ny zanak'Israely dia tsy afaka nanatona amin'ny vatana an'Andriamanitra, fa nisy ny mpanelanelana tamin'ny zanak'Israely sy Andriamanitra. Dia ny mpisorona zany, ny Levita ny mpisorona, izay natao analalana ny zanak'Israely amin'Andriamanitra, dia mitondra fanatitra izy eo anatrehan'Andriamanitra, ho fangatahana famelan-keloka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra, dia mitondra
afanatitra izy efa misy ny fombafomba maro amin'izany ao amin'ny fanekena vaovao ahafahana manatona an'Andriamanitra avy eo fa tsisy afaka manatona an'Andriamanitra amin'izao fotsiny fa mila mpanelanelana, mila mipisorona, mila ny pisorona be mitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra ho famelan-keloka ho an'ny zanak'Israely rehetrarehetra. Izany zavatra niainana tamin'izany fotoana. Zanak'Israely tsy afaka nanatona mivantana amin'Andriamanitra fa teo ihany koa Mosesy izay nirahan'Andriamanitra hamoaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana ary nitarika ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana dia teo zany Mosesy no mpanelanelana tamin'Andriamanitra sy ny vahoakan'Andriamanitra zanak'Israely. Tandindony izay rehetrarehetra izay, tandindony Jesosy. Jesosy rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana dia hoy Jesosy hoe vita. Tiany Jesosy lazaina tamin'izay dia hoe vita ny fitakiana rehetra ny amin'ny lalàna dia nitanterahany Jesosy ary Jesosy no mpana lalana. Jesosy ilay mpisorona be tao aorianan'i Jesosy dia tsy nisy intsony ny fanatitra hodorana, fanatitra latitra-djà ho famelan-keloka, ho fangatahana famelan-keloka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra fa Jesosy ilay mpisorona be, Jesosy ilay zanak'Andriamanitra manaisotra amin'ny fahotana zao tontolo zao dia vitan' Jesosy ny famonjena, vitan' Jesosy ny famelan-keloka ary nankasitrahan'Andriamanitra zany satria rehefa tao amin'ny efitra lamba ao amin'ny tempoly nisy an'ilay efitra lamba izay mampisaraka ny efitra masina indrindra amin'ny efitra masina sy ny kianja dia tsy nisy nahadoniditra tao raha tsy ny mpisorona be indray mandeha isan-taona. Dia rehefa vitan' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjena dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nitritra ny efitra lamba ary nidikan'iny dia milaza fa vitan' Jesosy ny fidirana teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny olona rehetra rehefa nanaiky an' Jesosy ny bebaka niala tamin'ny fahotany tonga zanak'Andriamanitra dia vita izay fihavanana izay, vita izay fampihavanana izay. Zay ny fahamarinana. Inona ny tinambara amin'izany zavatra zany? Ny tinambara amin'izany zavatra zany dia izao, rehefa nanaiky an' Jesosy ianao dia tonga fanjakam-pisorona, tsy misy mpanelanelana aminao sy Andriamanitra intsony ka angataka fionana aman'olona ianao izay afaka hivavaka hiresaka amin'Andriamanitra, angataka aman'olona ianao handefa filazana telefona na amin'ny antsoratra ilaza hoe eto-mbavaka fa misy an'izao, eto-mbavaka fa manana an'izao, eto-mbavaka fa marary, eto-mbavaka fa misy fahasahiranana, eto-mbavaka misy an'izao rehetrarehetra izao fa ianao dia mivavaha satria ianao efa zanak'Andriamanitra. Tsy misy mahasamihafa ahako sy ianao raha nanaiky an' Jesosy ianao, zanak'Andriamanitra ahako, ianao koa zanak'Andriamanitra, zandrin'i Jesosy sika rehetrarehetra ary mitovy daholo. Zany lazain'i Jesosy hoe ianareo rehetra dia mitovy avokoa, izay te ho lehibe aminareo dia aoko ho mpanompony izy rehetrarehetra. Dia nisy zavatra efa nianarantsika tany aloha tany dia tsy araka ny tenin'Andriamanitra dia ohatrany tsy mety sika raha tsy misy hoe olona eo anoloantsika eo. Misy moa milaza an'izany amin'ny teny frantsay dia milaza hoe couverture spirituelle. Iza ny couverture spirituelle anao? Tsy maintsy manatona an'izay ianao mivavaka sy miresaka sy manambara momba fiainanao mba hivavahany ho anao amin'Andriamanitra. Diso zany, diso zany. Tsy zany ny tenin'Andriamanitra fa izao rehefa nanaiky an' Jesosy dia fanjakam-pisorona. Izao dia mpisorona. Zany hoe zako dia afaka manatona mivantana an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy noho ny fanavotana nataon'i Jesosy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty any hoe iray Andriamanitra ary iray ny mpahalalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy zany. Jesosy no mpahalalalana ary rehefa mandray an' Jesosy sika dia miditra mivantana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Any amin'ny tenin'Andriamanitra any, Efesianina toko 1, Efesianina toko 2 dia milaza fa isika dia nalain'i Jesosy, nafahany tamin'ny fahotana, nafahany tamin'izao fahamaizina, nafahany tamin'ny ngezaniota ary niara-natsangantsika ary niara-napetrany any an-danitra. Zay ny plasinao, zay ny toerana misy ianao raha nanaiky an' Jesosy ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao. Dia eo foana Jesosy, eo foana Andriamanitra afaka resahanao. Marina fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe mifampivavaha ianareo dia ho sitrana. Marina mihitsy izay ary ilaina ny fampitondram-bavaka amin'ny rahalahy sy anabava mifampiresaka. Fa tsy manan-kalo mihitsy izay ny firesahanao mivantana, ny firesahanao mitokana amin'ny ray satria efa vita fihavanana amin'i Jesosy ianao. Misy ny olona raha marary ny zanakao amin'ny alina amin'ny 120 alina na misy zavatra manahirana anao amin'ny 120 alina amin'ny fotoana ianao rery ao an-trano. Raha zanak'Andriamanitra ianao, tsarovo fa ao aminao Jesosy, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, direct ianao dia miresaka amin'ny Dada, miresaka amin'ny Jesosy. Fa tsy atahotra ianao hoe tena tsy eto ny rahalahy, tsy eto ny mpanompon'Andriamanitra, tsy eto ny olona voaositra ka tsy afaka hivavaka, very, tsisy azoko atao.
ny crédit-ako lany tsy afaka andefa SMS, tsy afaka hiantso an'izaniza. Hoy ny tenin'Andriamanitra, antsoy aho dia ho valiko ianao. Ary ampisehoako zavatra lehibe saropatarina izay tsy fantatrao. Ianao ne zany rehefa nanaiky an' Jesosy fa tsy misy hoe olona voatokana, olona voaositra dia ireo ihany ny analalana anao amin'Andriamanitra. Tsy zany no izy. Tsika rehetrarehetra dia zanaka, tsika rehetrarehetra dia mpandova an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ambara amintsika izay fa zay ny fahamarinana. Amin'izao fotoana tena misy ny fampianaran-diso maro isan-karazany. Misy hoe makany amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao, ary tena misy mitaky vola aminao misy hoe manome vola ianao, manome valopy ianao mba hitondrana mbavaka anao, mba hametrahan-tanana anao, mba hanafahana anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe efa nomena mahaimaim-poana ianareo dia mizara mahaimaim-poana. Mahaimaim-poana ny filazantsara. Jesosy rehefa nanasa ny olona izy teny amin'ny fitoriana teny dia hoy izy hoe ianao izay mangetaheta avy, zay nona avy, fa omena mahaimaim-poana, tsy vidim-bola, tsy vidiana amin'ny karena. Tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia ihany dia milaza an'izany ihany koa. Ianareo izay mangetaheta avy, makanisa amin'ny ony, makanisa amin'ny rano. Dia Jesosy zany tsy voavidim-bola, tsy voavidin karena, tsy voavidina fananana, fa manatona mahaimaim-poana. Mahaimaim-poana ozy izy, mahaimaim-poana ny famonjena. Dia ambarako aminao zany tanora, ray aman-dreny, mangetaheta an'Andriamanitra, tia an' Jesosy. Zao ianao amin'ny toeranao dia afaka mivavaka manaiky an' Jesosy, mangataka, miresaka aminy, mivavaka aminy. Fa fampianarana diso zany ary mamitaka antsika zany, ary zavatra ampiasain'le ratsy, ary misy ny mpaminany sandoka, misy ny mpampianatra sandoka, ary lasa fangoronam-bola, lasa fakana vola ny fivavahana. Averiko foana zay, ary zay ny manery ahy zay, satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy ny fahalalana. Dia misy ny olona miezaka mafy amin'ny tenany, hanome vola, hanome valopy misy vola, hanao fanomezana, amin'izay hoe hoentina mbavaka, amin'izay hoe hivalina mivavaka, amin'izay ngamba hoe mba mety mivavaka bebe koa ny mpanompon'Andriamanitra. Ry havana, isokatra ny mason'ny fonao, isokatra ny masonao, hiala ny kirana aminao. Fa rehefa nanaiky an' Jesosy ianao, direkta mivantana dia miresaka amin' Jesosy ianao, miresaka amin'Andriamanitra ianao, fanjakam-pisorona. Tian'Andriamanitra anie ianao tian'Andriamanitra ianao rehefa nanaiky an' Jesosy. Hitan' Jesosy ny malahelo, mampalahelo anao, hitan' Jesosy ny tolokon'ny fonao, hitan' Jesosy ny ranomasonao, hitan' Jesosy ny irifirinao, hitan' Jesosy ny manavesatra anao. Ary hoy Jesosy rehefa niteny hoe ianareo rehefa mivavaka, ianao kosa ozy izy. Talohan'izay izy dia niteny hoe ianareo aza mihatsara velatsia tahaka ny fariseo sy ny sadiseo sy ny mpanora-dalàna, izay rehefa mivavaka dia miseho hitan'olona. Ary ataon'izy izy fa ny amaroan'ny teniny no amaliana azy, ary misehoseho eny ivelany izy. Zany no akamaroan'ny olona amin'izao fotoana. Rehefa mivavaka dia misy fombafomba ny fivavahana. Rehefa hivavaka dia ohatrany misy introduction kely, dia misy hoe eto fangatahana famelan-keloka, dia eto fiderana avy eo, dia ato amin'izay ianao vao mangataka. Tsy zany no izy, tsy zany ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ao am' Jesosy ianao, zanak'Andriamanitra, namindrana fo, tian'Andriamanitra, tian' Jesosy, dia miresaka direct ianao. Ohatrany ianao hiresaka amin'ny rainao ne tsisy an'izany resaka hoe introduction zany, na fangatahana fialatsinina, fifonana, na hoe fiderana ny dadanao zay vao hiresaka. Fa tonga dia miresaka amin'ny dadanao ianao, satria ianao zanany. Tahaka izany koa ianao rehefa zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy dia miresaka tahaka ny firesahanao amin'ny dadanao, amin'ny mpanajana, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa tsaroa fa ny tenin'Andriamanitra koa nefa dia milaza any amin'ny ohabolana fa 5:9 dia milaza hoe ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo mason'i Jehova, fa ny fivavaky ny marina no sitrany. Any amin'ilay fahamarinana koa zany zava-dehibe aloha, hoe nanaiky an' Jesosy ianao ary tia ny fahamarinana ve ianao, tsy mitoetra amin'ny fahotana ianao, tsy mitoetra amin'ny firaisana tsokombakomba ianao, tsy mitoetra amin'ny fahalotona ianao, tsy mitoetra amin'ny kolikoly, mialatra, ny tsy fitiavana, ny fankalana, tsy famelan-kelo, zany rehetrarehetra zany raha ao amiko dia tsy haino amitsy dada, tsy haino amitsy Andriamanitra. Fa ozy izy hoe mangidihidy sofina mihaino anao sy ny hira fideranao sy ny fankalazanao raha toka mbola misy ota mitoetra atao anatiko. Hoy izy hoe ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka dia tsy mihaino izy. Tokana zany mety hampisaraka anao amin'Andriamanitra ka tsy azonao valim-bavaka dia ny fahotanao, ny fiodinanao amin'Andriamanitra, ny tsy fanekenao ankatoy izay lazain'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoan'izay voasakana, tsy mihaino anao ny rainao, tsy mihaino anao dada, fa regleo aloha ny fiainanao, ialao ny fahotana,
ialao ny faratsiana, manamasina ny tenanao, midira ao am' Jesosy, aoka ny ten'Andriamanitra anamasina anao, de am'izay fotoan'izay anao zanaka ankasitrahana, de hoy izy hoe omeko izay angatanao satria anao mankatony teniko, mankatony sitrapon'Andriamanitra. Zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra any filazantsara any koa, any amin'ny epistily any hoe fatatsika fa voaraitsika zavatra angatantsika aminy satria manao ny sitrapony sika. Fa raha hoentiko amin'ny filana koa ny zavatra angatahako, hoentiko am'izay sitrapoko, hoentiko ideraderana sy hoentiko hanaovana fiainan'izao tontolo zao zavatra angatahako, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany. De zay zany ny zavatra tena tiana tsindrina ry havana malala. Ny fivavahana, fiarahana amin'ny tompo de tsy resaka vola, ary tsy misy mpanalalana intsony hoe mpanompon'Andriamanitra zao, mpanompon'Andriamanitra zao, hoe mahery vaika kokoa, mety ahazo kokoa ny vavaka. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, de zay ny teneniny aveo hoe fa ianao kosa raha hivavaka de midira ao amin'ny efitranonao, ao amin'ny efitranonao mangingina, ary ny ray izay mahita anao amin'ny mangingina no amaly anao. Efa nataonao ve zany? Sa mbola niazakazaka ianao atsy amin'ny ankavanana, atsy amin'ny ankavia, atsy amin'ny anoloana, atsy amin'ny arỳ zao, tokom-pinoana zao, mpanompon'Andriamanitra zao, miazakazaka etsy sy aroa, tady famonjena, ahazo valim-bavaka. Reraka, vizana, satria tsy zany ny famarinana, tsy zany ny tenin'Andriamanitra. Ary ambarako aminao zany, miteny foana tsy azakazaka ty amiko ianao, sa tsy tenako nitoriako aminao, tsy izay mpiara-miasa mpanompo amin'ny tompo nitorinay aminao, tsy izay fikambanana na tokom-pinoana nitorinay aminao, fa lay mpanjaka ny mpanjaka, lay Andriamanitra velona, lay Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana, velona mandrakizay, ary nampiavana anao amin'Andriamanitra ray, maimaim-poana tamin'ny rano izay nalatsany, no atoninao. Tonga zanaka ianao, afaka ny amin'ny fahotana, afaka ny amin'ny tsy fahalalana, afaka ny amin'ny tebiteby, afaka ny amin'ny fahafatesana, fa tonga zanak'Andriamanitra. Zany ny zava-dehibe toriana aminao, ambara aminao, fanjakam-pisorona. De ambara amintsika zany, ambara amintsika zany. Ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina de mahery indrindra. Ao amin'ny fahamarinana, de Jesosy ilay fahamarinana, Jesosy ilay manamarina. Midira ao amin'ny Jesosy ianao. Aoka Jesosy anapaka ny fonao, anapaka ny fiainanao. Aoka Jesosy ny tena ho tomponao. Ary io am'izay rehefa miaraka amin'ny Jesosy de tsy hoe ny ambarako foana moa zay, tsy ny hoe andro voatokana hoe adiny 4 kely mankany amin'ny toerana fivavahana, na lahady io na sabotsy, de hoe vita ny adidiko amin'Andriamanitra, tsy zany io, fa fisaikazana amin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, zanak' dada, tian' Jesosy. De mpanalalana aminao de Jesosy ihany. Fa aza velofitahana ianao amin'ny resaka rabola, resaka ara-fananana hoe anatitra fanatitra, anao sorona ny entana, anao sorona ny fananana, anao sorona n'izao, mba azona valim-bavaka, azona zavatra avy amin'Andriamanitra, na hoe hanome valopy, hanome vola raha tsy zay tsy mivaly ny vavaka, tsy azo ny fitahiana. Tsy marina daholo zany, tsy marina daholo zany. Fa ny famonjena de maimaim-poana de ao amin'ny Jesosy ihany. Marina afaka manome fanampiana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao raha teren'ny fanahy, fanampiana noho ny fitiavanao ary noho ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe azonao tampony avy hoe azo an'izao satria zay ny tenin'Andriamanitra, fa fanampiana ny mpanompon'Andriamanitra izay ilaina tohanana koa amin'ny asa fanompoana. Zany zavatra tenin'Andriamanitra zany. Fa tsy fitahana ihany koa atsika izay mpanompon'Andriamanitra ho an'izay mpitarika ka hiteny hoe resaka vola sy resaka fananana sy resaka rakitra sy fahafolo-karena no azona ny famonjena sy azona ny valim-bavaka, tsy zany mihitsy. Fa fahasoavana ny namonjena ao amin'ny Jesosy Tompo. Fahasoavana de noho ny finoanan'i Jesosy zany. Ary izao de mpisorona, ianao de mpisorona. Tadidio ary manomboka izao, manomboka androany dia mpisoron'Andriamanitra ianao. Amin'ny fotoana rehetra, 4 ora, amby 4 ora, 7 andro amby 7 andro, de ato amiko Jesosy. Zaho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, za zanak' dada, manana fiainam-bavaka ako, manana fiainam-bavaka ako. Zava-dehibe zany, firaisana amin'ny Jesosy zany, firaisana ao amin'ny fanahy zany, manana an' Jesosy, manana an'Andriamanitra zany. Avy eo miara-mivavaka ihany koa mpiray-tam-po amin'ny tompo, fiasan'ny vavaky ny marina na mahery indrindra. Ary ny asan'ny apôstôly de milaza hoe ny mpianatra tamin'izany fotoana de naharitra tamin'ny fivavahana, naharitra tamin'ny famakina mofo, tamin'ny fiombonana, naharitra tamin'ny fampianarany apôstôly. Zany hoe ilaina koa ny firaisam-panahy, ilaina koa ny fiombonana, ny mpiray-tam-po amin'ny tompo, miara-mifampitatana, miara-mivavaka. Fa indrindrandrindra ny firaisanao manokana amin'ny Jesosy, zava-dehibe zany. Ka aza tao ambany zavatra zany, aza de miankina aman'olona foana ianao, fa miankina tanteraka amin'ny Jesosy ianao. Zany ny tenin'Andriamanitra. De aoka hoe ho mpiaino mpankatoa ianao, mpiaino manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa ho fantatrao ny marina, de ny marina na afaka anao tsy ho andevo. Fantatrao ny marina, atonga anao tena hoe zanak'Andriamanitra, tia ny fahamarinana, manaiky an' Jesosy, ho mpisorona ho an'ny tompo, mpisorona mandeha eo anatrehan'ny tompo ihany koa, mifona ho an'ny fianakaviana, mifona ho an'ny firenena. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho azy irery ihany ny voninahitra.
amen.